aza ao amin'ny planin'Andriamanitra ny vehivavy miditra ao amin'ny sokajiny ny fitaizana sy ny fanabeazana ty fifampizarana toko aminao androany ity. Raha nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia hoy hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:4 hoe milaza amin'ny Baiboly hoe hitany Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Eo amin'ny 9 fa 9 ka hatramin'ny 7 dia milaza hoe Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe, dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy teny amin'ny hababakabaky ny lanitra hanazava ny ety ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary noho tamin'ny andro fahadimy dia hoe Andriamanitra hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina ary aoka hisy vorona anidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nanary ny biby vaventy sy anaty rano sy ny zava-mananaina mitsiketsika ao anaty rano izay efa betsaka amin'ny rano samy araka ny karazany avy, ary ny voro manidina rehetra izay samy araka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahaenina Andriamanitra nanao ny biby dia samy araka ny karazany avy sy ny biby fiompo samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa rehefa nahary ny olona Andriamanitra amin'ny 9:7 dia voasoratra fa Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorana azy, lasy vavy ny namorana azy. Eo amin'ny 9:7 anefa dia hoy Andriamanitra hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra natao ary indro tsara indrindra izany. Raha tsy efa vita ny olombelona tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe tsara indrindra izany. Izany ny olombelona izany no ahafahan'Andriamanitra miteny hoe tsara indrindra izany. Dia mety hiteny angamba ianao hoe inona ny ifandraisana izany amin'ny lohatenintsika, dia tiako hita hatrany amin'ny fototra fiandohany ilay resaka. Dia ny 9:7 moa izany milaza mitoko 9:7 ny tapany voalohany teny hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Ao amin'ny toko faharoa anefany amin'ny 9:7 dia izao no hitantsika hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady zaza ho azy izy. Tsara daholo ny zavatra rehetra nataony, tsara indrindra rehefa vita ny olona. Fa eto izy dia miteny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady zaza ho azy. Dia fantatritsika fa nampandalovon'Andriamanitra teo amin'ny Adama daholo ny biby rehetrarehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho an-draha lehilahy. Ko biby kosa ve no ampandalovony eo? Tsy hita izay vady sahaza ho an-draha lehilahy. Dia eno tsara ty zavatra ho lazaiko ty fa tahaka ny tsy nahitany Adama vady teo amin'ny zavaboary nanana Kor sy Am izay efa noharian'Andriamanitra talohan'ny Adama, no tsy ahitan'Andriamanitra ihany koa ilay ho ampiakariny zanak'ondry eo amin'ny tontolon'ny mpino izay religieux sy charnel ihany. Averiko tahaka ny tsy nahitany Adama vady teo amin'ny zava-mananaina izay efa noforon'Andriamanitra talohany amin'ireo misy efa Kor sy Am ireo, no tsy ahitan'Andriamanitra koa ilay ho ampiakariny zanak'ondry raha ohatra ka ao amin'ny tontolon'ny mpino no resahana, raha ohatra ka mpino religieux sy charnel fotsiny le mpino, tsy ho hitan'Andriamanitra ao izy. Tsy miteny akory hoe very ny mpino charnel fa tsy tafiditra ao anatin'ilay épouse ampakariny izy. Dia raha niteny Adama hoe ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ankehitriny satria efa nisy zavatra nitranga be dehibe izany teo, rehefa vita Eva nentin'Andriamanitra teo aminy izy hoe ankehitriny taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Dia tahaka ny tenenany Adama n'izay koa natonga ny Jaona nilaza ao amin'ny Jaona toko voalohany 9:12 ka hatramin'ny 17 hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà
na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Dia mazava ho azy zany fa reo nateraka Andriamanitra reo ihany no tonga zanak'Andriamanitra. Araka ny hitantsika teo hoe vady sahaza no nomen'Andriamanitra any Adama. Tsy sanatria mpiasa trano akory. Dia aza miteny nareo lehilahy hoe andeha nitarika ny ravavy atao kady vato ho anangam-bosina, tsy izay mihitsy. Ataoko hoe na dia ny rahavavy aza ny antefany ny fifampizarana amin'ny vatana androany dia mampirisika anareo rahalahy kosa akalesina amin'izay ho zaraina eto. Dia ny antony dia satria raha mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay ka miorina araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny ankohonana, supposé zany hoe ny ray sy ny reny sampino efa mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra daholo, dia raha izay no izy dia ny fiarahamonina mihitsy no iova. Avery koa raha mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay ka miorina araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny ankohonana, ny fiarahamonina sy ny firenena mihitsy no iova. Fa iverina eo amin'ilay nijanona antsika hoe vady sahaza no nomen'Andriamanitra ny Adama. Eo amin'ny Genesis 2:2-7 ka hatramin'ny 7 dia ary Andriamanitra nahasondritory andra-lehilahy ka dia natory izy. Dia naka taolan-tehezana anankiray izy ka nanakombona ny nofo solony. Ary taolan-tehezana izay nalain'i Jehovah-Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tamin-dralehilahy. Ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofo ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanalana azy. Amin'ny teny gasy moa dia tsy hita loatra ny fototeny hoe ifandraisan'ny hoe lehilahy sy ny vehivavy, fa amin'ny teny hebreo zany ny lehilahy dia hoe isha, ny vehivavy isha. Zany hoe féminin-n'le isha zany isha. Dia ny lehilahy no nataon'Andriamanitra voalohany. Tsisy afaka miady hevitra ny amin'izay fa izay ny sitrapony. Fa raha voalaza fa vovotany namoronana an'Andriamanitra ny biby sy ny vorona, tsy misy fitenenana mihitsy ao amin'ny Baiboly hoe napatorian'Andriamanitra ny lahy tamin'ny karazany biby sy ny lahy tamin'ny karazany vorona akany ny taolan-tehezany ny biby lahy sy ny biby vavy avy sy ny vorona vavy avy lahy avy, tsy nisy an'izany tao fa vovotany daholo na ny biby lahy na ny biby vavy na ny vorona lahy na ny vorona vavy. Kanefa ny vehivavy tsy takizay. Tsy milaza akory hoe ny lehilahy vovotany fa ny vehivavy tsy vovotany. Tsy hany mihitsy ny tiako atongavana. Fa ny tena tiako marina sy tsondriana dia ilay hoe ny lehilahy avy tao amin'ny lehilahy no nitsoahana ny vehivavy. Taddio ilay hoe isha nanome an'ilay isha. Dia hoe raha atao amin'ny teny frantsay zany izy hoe la femme a été extraite na hoe a été tirée de l'homme. Noho izany même nature reo mitovy valeur ao anaty an'Andriamanitra. Ka na lahy ianao na vavy ianao zany tsy misy hoe latsa-danjo ao anaty an'Andriamanitra fa mitovy daholo. Fa matoa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny lahy ny lohan'ny vavy dia misy ny planin'Andriamanitra ao izay. Tsy mbola tongany alohantsika fa izao. Mandra-pahavita ny vehivavy, mandra-pahavita ny Eva zany, dia izay notsoahana avy tao amin'ny Adama dia inona fa irery Adama tao amin'ny Saedena. Tsy irery araky ny isy izy satria efa be dia be ireo zava-manan'aina efa napetraka Andriamanitra tao, efa nataon'Andriamanitra talohany nanaovana ny Adama, fa irery izy satria solitaire. Na nirery Adama na dia hoe teo ara ny zava-boary sy kanto sy tsara izay nataon'Andriamanitra. Na nirery Adama satria tsy hitany izay ahafahana mifampiresaka raha tsy efa tonga eo aminy ihany Andriamanitra. Na nirery Adama na dia teo azy izay fifandraisany tamin'ny Andriamanitra izay. Dia hoy Jehovah-Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery lalindray dia anaovako vady zaza ho azy. Tsy hoe nisy banga akory teo amin'ny Adama, satria amin'ny mahaendrik'Andriamanitra azy dia olona manontolo na hoe olona tanteraka, un homme accompli, izay no nanaovan'Andriamanitra azy. Fa mba hahatonga ny olombelona amin'ny fahalavorariana, perfection, dia notsoahana tao amin'ny lehilahy ny vehivavy. Asa azonao no tiako hatongavana amin'izany. Zany tsy misy tombo tsisy ala zany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy na lahy ianao na vavy. Dia manana andraikitra ifamenona ireo
na dia manana toetoetra mitovy ary izy tsy mitovy tanteraka ary zay andraikitra ifamenon'ireo tsy azo ampifamadiana mihitsy ny tongotra ao akavanana tsy ho azonao atakalo tongotra akavia mihitsy andramo aloha dia ho hitantsika dia tsara ho marina fa raha namorona vehivavy Adama Andriamanitra Eva ihany nataony nomeno ho any Adama fa tsy namorona ny Eveline izy ho pneu de secours eny mialatsiny amin'izay Eveline aloha fa zay no anarana fanakaikikaiky tato am-bavako tato azonao angamba ny tiako lazaina tsy lehilahy ihany koa ary tsy ankizy koa namboarin'Andriamanitra tamin'ilay taola tehezana nalaina fataon'ny Adama fa vehivavy resahantsika any amin'izay aoriana kely dia rehefa voatsodran'Andriamanitra ny ankohonana voalohany dia nanjaka tao amin'ny Saedena izy tsy voalaza moa hoe afirina na afirina izy nanjaka tao fa miplanin'Andriamanitra dia ny rahan'ny lehilahy sy ny ankohonany miara-manjaka amin'ny zavaboary rehefa tonga nefa Satana naka ny endriky ny menarana dia tany amin'ny raha vehivavy ny la resaka izy satria fantany fa i Adama ny nandray ny didy direct avy amin'Andriamanitra fantatsika ny fandehany tantara ny tiako mariana dia hoe hitan-draha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra pahendry dia nanotazany ny vony ka ny hinanany dia nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy amin'ny teny gasy dia izay ny voalaza fa amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy ary ny version maromaro dia voalaza fa teo akaiky ny Eva i Adama tamin'ny fotoana ny sehoany ilay tantara tsy hoe nandeha nitsangatsangana reritany Eva na hoe nangala dia reritany izy ka nangala-pihinana fa teo Adama nanatrika ny resaka raha ohatra ho jerentsika zao ny version Louis II dia zao hoe elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea tsy any amin'ilay fitsiriritana ampahendry zany sy ny sisa ny tiako hidirana eto fa asa re nanao ahoana ny fiainany zanak'olombelona raha nandray ny andraiky ny amin'ny mahaloha ny mpianakaviana azy Adama raha natao amelona sy ihany ankohona ny lehilahy dia natao hiaro azy koa na amin'inona na amin'inona tsy ny fiarovana amin'ny loza ihany izay mety mitranga fa fandrarana amin'izay zavatra tsy tokony atao ihany koa fa saingy hitantsika moa zany fa dia navelan'ny Adama nanao ny sitrapo ny Eva dia narahany tamin'izay tsy nirarana izy dia lavy ny olombelona fa rehefa lavy ny olombelona dia nikorotana ny rafitra napetrak'Andriamanitra samy diso teo anatrehan'Andriamanitra zany na ny lehilahy na ny vehivavy fa alohan'ny hidirantsika amin'izay dia izao no tiako ho faritana kely reto voambolana telo reto ny autorité dia ho adikatsika amin'ilay hoe fahefana fifehezana ny soumission dia midika hoe fanekena fanoavana ny domination dia fandidiana jadona fangejana fanjakana fanapahana samy hafa zany ireo tsy mitovy ireo resaka ireo talohan'ny nalavona dia nasain'Andriamanitra ny ara-nanjaka tamin'ny zavaboary rehetra ny olombelona na ny lahy io na ny vavy ny Genesis toko voalohany 7:20 milaza hoe ary Andriamanitra nitsodrana azy hoe maro fara sy miavetsah ary mamino ny tany ka mampanipo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany ny teny hoe mampanipo dia midika hoe assujettissé ary ny hoe manjaka dia dominer ny domination ny assujettissement sy ny asservissement dia milaza saranga samihafa ny ambony no midominer sy miassujettir ary miasservir any ambany ny olombelona no mampanompo ny tany sy manjaka amin'ny zava-mananaina fa ny autorité sy ny soumission kosa dia mitovy saranga fa noho ny andraikitra samihafa dia misy ny mahefa manana fahefana zany ary misy koa ny mife andraikitra ny fifehezana dia misy ihany koa leo manoa sy manaiky fa rehefa lavo ny olombelona araka nylazaina teo dia nikorotana ny rafitra napetrak'Andriamanitra dia izao no teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Eva tao amin'ny Genesis toko 7 ary ny vadinao ny anteheran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao
lay autorité napetrak'andriamanitra tamin'ny lehilahy tondrany ny fifehezan'ny vadiny zany teo aloha rehefa lavy ny olombelona dia lasa domination io vadinao no anapaka anao asa raha tadidinareo tamin'le fifampizarana voalohany ataoko momba ny fitaizana sy ny fanabeazana le mitena hoe zany hoe mifehy zany ange tsy midika mihitsy hoe gejainy ny mifehy alainao ny tuteur mahitsy fehezinao le hazo kely fehezinao manaraka an'iny izy raha gejainao loatra iny dia mety tapaka le le fandehan'le sève ao iny dia mety ho matana mety ho maratra le hazo kely fa ny midomine dia manjakazaka migeja amin'ny teny frantsay izy hoe et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi dia mazava ho azy koa zany fa ilay fitiavana napetrak'andriamanitra tao am-pon'ny olombelona tamin'ny mbola tao amin'ny sahidena dia lasa niova ho égoïsme rehefa tapaka ny fifandraisana tamin'andriamanitra dia nitotongana ny toerana nisy ny vehivavy teo amin'ny fiarahamonina betsaka mandraka ankehitriny ny firenena izay mbola mihevitra ny vehivavy tsy misy vidiny ny firenena sasany aza moa dia hoe tsy vitany hoe manandevo ny vehivavy ihany fa tena mihevitra azy ohatry ny biby dia misy ihany koa anefany eo amindreo firenen'ireo amin'ny vokatra izay toera-tsy zaka ny zakain'ny vehivavy mandritry ny taona maro izay dia manjary lasa mametraka ny toen'ny vehivavy eo amin'ny toerana izay indraindraina dia raha ny baiboly anefa nijerena dia hita fa na dia teo aza ny totongana ny toerana nisy ny vehivavy na dia tany amin'ny testamenta taloha aza dia nitovy lanja ny ray aman-dreny na dia samy nanana ny andraikiny aza dia hitantsika izany eo amin'ny exodosy toko 20:2 ny levitikosy toko 7:7 ary ny deutéronomie toko 2:7 ny vehivavy hita ao amin'ny baiboly koa dia matetika no asosiena tamin'ny ankohonana raha nanana fijery ratsy ny vehivavy momba na hoe vehivavy stérile zany ny fiarahamonina dia nampisy tombony ny vehivavy ny fiterahany ao amin'ny baiboly raha ny testamenta taloha ny jerena dia amin'ny akamarony dia ny vehivavy no manome anarana ny zanany dia izy koa ny fototry ny fitaizana sy ny fanabeazana mandra-pahamoty ny zaza mandritry ny fotoana mbola mahakely azy dia raha mamolavola ny zaza anana ny maizy azy eo amin'ny sehatry ny ankohonana ny reniny ny ray kosa dia manefy azy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina dia samy tompona andraikitra amin'ny fanabeazana ny ara-panany zanany na ny ray na ny reny ny ara-ny vavaka ihany koa ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy raha ny Ezra toko 10:1 ny jerena afaka nanao fanatitra sy ny voady ho nazirita hitokana ho an'i Jehovah koa ny vehivavy ao amin'ny Nomery toko 9:2 afaka nitarika ara-panahy ihany koa ny vehivavy amin'ny mampaminany vavy azy ohatra toa ny Miriama anabavin'ny Mosesy Hulda vadiny Saloma na koa Debora i Debora fantatsika fa sady mpaminany vavy izy no mpitsara teo amin'ny zanak'Israely misy koa Estera tsy mpaminany fa mpanjaka vavy dia raha ohatra ka tsy nisy zanakalahy tsy niteraka lahy zany le ankohonana anankiray dia afaka nandova ny tany ihany koa ny vehivavy ao amin'ny Nomery toko 7:20 no ahitantsika an'izany 1 ka hatramin'ny 9 fa rehefa nifangaroaro tamin'ny firenena hafa manodidina nefa ny zanak'Israely dia nomeny ho vadiny lehilahy hafa firenena ny zanany vavy ary nalay ho vadiny zanany lahy ny vehivavy hafa firenena no zany rehefa nandeha ny fotoana tsy nisy nampiavaka ny zanak'Israely tamin'ny fomba mampanao ny firenena manodidina azy tsony dia betsaka tamin'ireo firenena manodidina ireo nefa ny mbola nametraka ny vehivavy tahaka ny andevo fa tsy navelan'Andriamanitra hijanona tao anatin'izay toetseny izay ny fiarahamonina fa rehefa tonga Jesosy tsy ny mpianatra 12 ihany nanaraka azy fa nisy vehivavy manakaja mihitsy azy araka ny Lioka toko 9:1 ka hatramin'ny 13 raha ny zava-nisy tamin'ny andron'ny apôstôly ny jerena dia maro ny vehivavy niavaka tamin'ny finoana sy ny toe-panahiny amin'ny fanarahana ny tompo hitantsika fa anarana maromaro ny voalazan'ny apôstôly ao amin'ny epistily isan-karazany toa ny Lydia ohatra vary d'Amphiparasy Dorcas ilay natsangany Petera tamin'ny maty i Priscilla vadiny Aquila niara-niasa tamin'ny Paoly
foibe diakona tao amin'ny fiangonan'ny Cancréa ary Jonie izay niarany fatotra tamin'ny Paoly ihany koa. Mbola maro tsy voatanisa izy ireo fa anjaranao mamaky ny Baiboly. Dia tsy ny lehilahy ihany no nandray ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekoste. Tsy ny lehilahy ihany nanomeza nahazo ny fanomezam-pahasoavana sy ny zava-panahy ny vehivavy koa. Fa na dia teo azy izay fitofiany izay dia mitoetra foana ny ten'Andriamanitra izay milaza fa ny lahy no lohan'ny vavy. Dia izay no hidirantsika amin'ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Raha hoe ny fiarahamonina aloha dia midika izany fa misy ambaratonga mpitondrana ao. Raha ny fanjakan'Andriamanitra no jerena. Satria izany ny kristiana dia tokony hatsiaro fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aloha no misy azy voalohany indrindra. Izay vao amin'ny fanjakany eo amin'izay firenena misy azy. Ka raha izay fanjakan'Andriamanitra izay no jerena dia jerentsika ao amin'ny Korintiana Korintiana voalohany toko 7:7. Dia milaza fa Kristy no lohan'ny lahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy no zany Andriamanitra mitovy natiora aminy izy. Fa saingy ao amin'ny fitondram-panjakana zany dia tsy maintsy misy ny hoe tia ny lohany tia ny manaraka dia zany Andriamanitra aloha ny voalohany. Dia avy eo an Jesosy Kristy dia izay vao ny lehilahy avy eo ny vehivavy. Mifanampy sy mifameno ny vehivavy ao an-tokantrano. Ka raha Jesosy ny teny hoe fa izay lehibe ao aminareo no aoka ho mpanapaka anareo dia manapaka tokoa ilay lehilahy. Nefa nahoana osa izy? Izay lehibe ao aminareo no aoka ho mpanomponareo. Koa satria ny lahy ny lohan'ny vavy dia tsy ny lohany mitingitingina fotsiny ery ambony ery. Fa mila mamelona sy mikarakara ary miany ankohonany. Namelona ny mpianany Jesosy izany sa tsy izany? Namelona ny mpianany ve izy? Nahandro sakafo amin'ny mpianany izy? Nanasa ny tongotry ny mpianany izy? Efa mieritreritra izao ny lehilahy hoe inona indray no teneniny ity eto. No izany tsy le lohany mitingitingina fotsiny ry ambony ery zany ny toerana misy ianao rahalahy. Fa akoatra ny famelomana, anjaranao koa ny mbola manolo taty, anjaranao koa ny mampandry zaza, anjaranao koa ny manao sakafo. Any an-dafy engeka ny vazalahy, metsena, mampandry zaza, mitaiza sotr'izany. Ohatr'izany koa jereo ny sinoa sy ny japonais, ny mainty hoditra sy ny arabo ihany no mahita an'ity hoe ny vehivavy ihany no mikarakara lakozia ny ao an-tokantrano. So ihany aloha fa efa misy fiovarana amin'izao fotoana izao. Fa za aloha tsy miteny hoe tsy mila manao na inona intsony zany ny vehivavy fa hiteraka sy velom-potsiny fa hiditra amin'izay indrindra isika. Raha nitazona ilay fitondram-panjakana izay fiarahamonina nisy teo amin'ny kristiana teo amin'ny fiangonana voalohany, ny mpianatra dia ny fanohana ny lahy sy ny vavy isa-tokantrano dia nandroso ny fiangonana. Dia mario zany fa milamina ny any an-tokantrano izay vao mandroso ny fiangonana. Fa rehefa mandeha ny fotoana, niova ny toetrandro, niova koa ny fiarahamonina, niova koa ny toe-tsaina, niova koa ny fomba fiaina. Kanefa ny tenin'Andriamanitra tsy miova na oviana na oviana. Tadideo izay nilazain'ny frère Edith tamin'ny farany taona iny, ilay hoe rehefa miteny hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao dia tsy hoe ilay fomba amam-panao fa ilay toetrandro. Dia nefa n'ilay toetrandro mitondra fanivana be lehibe teo amin'ilay fiainan'ny olona. Dia betsaka ny zavatra niova teo amin'ny fiarahamonina hatramin'ny elan'ny olona tao amin'ny sahedena ka mandrak'androany. Dia ny fandrosoana nefa fantaro tsara fa ny fandrosoana tsy voatery ho araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo akory. Maro ny zavatra izay ekena fa mahasoa raha amin'ny maha-olombelona fotsiny, kanefa rehefa tena jerena sy fotorina ny tenin'Andriamanitra dia mitsipaka ny sitrapony. Ohatra, tsara ny fananana asa ahafahana mivela araka ny tokony ho izy. Saingy mihiratra be loatra ny maso ara-nofon'ilay kristianina. No zany tsy mijery ny Jesosy tompony finoana sy mpanefa azy izy fa mijery ny zava-manodidina izay ananany izao tontolo izao. Mitsiriritra ny fananany izao tontolo izao ny kristiana. Izao tontolo izao anefa tsy mianina amin'izay ananany,
zay zava-baovao rehetra tiany ananana daholo manana fiara tsara tarehy izy mbola tiany ho azy koa ilay nouveau modèle raha ohatra ka sitraky ny fony ary dia mbola toute option koa efa feno tsisy andirana azy tsony ny armoire noho ny akanjo fa saingy le lamody vaovao iny mbola tiany ananana ihany koa nefa be dia be ny ao aminaty armoire anao fa tsy anaovany tsony efa firy taona sasany ary angamba efa lanin'ny koroka mbola hividy ihany ohatr'izany koa ny telefôna mbola tsisy tsiny le ananana iny fa le hitany tamin'ny publicité tena performant kokoa ty ka mila ananako dia ohatr'izany hatrany zay tsinona les sociétés de consommation eo amin'izao tontolo izao ohatrany hoe farahidiny iriny ny olona eo amin'izao tontolo izao rehefa tsy manana izay ananany sasany dia teneniko hoe le mason'le kristiana nefa mivandravandra be koa mijery an'izay dia lasa ohatran'izy koa ny farahidiny raha ohatra ka tsy manana izay ananany hafa dia misy raha miditrosa mihitsy anatanterahan'ny filany dia avy iry miasa mafy ka mila miasa mafy fa sitranay manana ny zavatra tsara voninahitr'Andriamanitra mody ny voninahitr'Andriamanitra ny tonotonona nefa izy nefa voakekitry ny culte de l'apparence tany ho an'ny tompo hoe hovaninahitr'Andriamanitra mila manao zavatra tsara ny kristiana ekeko fa mila manao zavatra tsara ny kristiana fa tsy milaza mihitsy zany akory noho izany indray ianao miditrosa dia ahoana ny vakitsika ao amin'ny Hebreo anefany aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa miniana amin'ny anananareo dia le kristianina indrindra nefa tsy mianina amin'izay ananany fa mitsiriritra ny ananany izao tontolo izao indrindra amin'ny lafiny ara-materialy dia mety teny angamba ianao hoe inona moa ny ifandraisan'ny planin'Andriamanitra ny vehivavy amin'izany fa samy mety ho tratranyizany daholo nga na ny lehilahy na ny vehivavy ekeko mihitsy mety ho tratrany fa izao arao tsara ilay tiako tenenina dia ny tenitsika tany am-boalohany hoe vady sahaza ny men'Andriamanitra any Adama hiara-manjaka aminy amin'ny zava-boary rehetra sy hiara-mampanompo ny tany aminy ary hiara-hitaiza sy anabe ny taranaka vaman-dingy dia mifameno ny lahy sy ny vavy kanefa misy andraikitra tsy azo ampifamadihana teo ny tongotra fisiavanana ny raisitsika ohatra teo fa rehefa tsy mipetraka amin'ny toerana mahalohany azy anefa ny lehilahy dia ny vehivavy ny mandray fanapahan-kevitra sy mandray andraikitra dia hitantsika fa ilay autorité sy soumission tokony hifandanja sy hifanohana lasa domination sy asservissement na mpitondra fahoriana dia tsy nijanona teo amin'ny lehilahy ihany ny domination fa rehefa nahazo laka koa ny vehivavy satria efa tsy nandray andraikitra le lehilahko dia tonga hatrany amin'ny vehivavy koa ny fanjakazakana satria izy nefa manjary mandidy sy manapaka ao tokantrano dia vao tsy ela koa rohatra fa tamin'ny taonjato lasa teo iny zany tsy dia nisy firy zany hoe vehivavy nikaramy zany hatramin'ny taona 770 na hatrany amin'ny 770 zany tena mbola normal be mihitsy ny vehivavy raha hoe vehivavy mpikarakara tokantrano lazay ny mpiaramonina moa izy amin'izao fotoana izao hoe sans profession rehefa mameno fiche de renseignement fa sainga rehefa nandeha ny fotoana no lay hery famoretana na njaka nandritry ny fotoana ela dia nitaky fizakantena ny vehivavy nalazaiko hoe émancipation ngamba ny metimety kokoa dia nihevitra izy fa rehefa miasa mikarama mampidibola dia manana lanjany eo amin'ny fiarahamonina nanjary ny ena mazava ho azy ny fotoana hipetrahany ao tokantrano no ilay asa vonjeny any velany dia noheverina mihitsy fa nitondra fandrosoana teo amin'ny fiainam-pirenena ny vehivavy mikarama satria moa ny vehivavy rehefa manao zavatra manana izay toetra hoe mikaly mahita ny atsipiriany madinidinika izay dia nanjary lasa indispensable ny vehivavy mikarama teo amin'ny entreprise dia nanjary niditra amin'ny sehatra isan-karazany amin'izay ilay vehivavy inona moa ny secteur tsy ahitantsika vehivavy amin'izao fotoana izao fampianarana ny varotra ny hainao manjery ny serasera efa misy receveur ny bus koa zao receveuse angambany zany tsiko ny mécanique ary tsy ny mécanique automobile ihany fa hatramin'ny aérospatiale misy vehivavy koa ny fitsaboana ny recherche scientifique
ny fanatanjahantena ny sisa sy ny sisa be deaibe mihitsy ny zavatra efa idirany vehivavy fa tsy nirina tsara nefa fa rehefa miroborobo ny sehatra ara-materialy dia midika izay fa mitotongana ny sehatra ara-panahy dia ny vary lavy toy izany koa ny ara-moraly lasa le ainao manjery zany a no mampiodina na hoe moteur mampiodina ny fiarahamonina ankehitriny nefa hitantsika teto tamin'ilay resaka fialamboly hoe izy moa reo société secrète manipulé ny média raha ka ohatra zao sika amin'izay fitotonganany ara-moraly zay dia zao toetra ny vehivavy ny mila sitraka désir de plaire ny lazako azy tsy ratsy zany ohatrany hoe manao zay anome ahafaly ny hafa manao zay ahitana sitraka eo amin'ny hafa fa saingy ainy zao tontolo zao ny exploité an'izay toetra ny vehivavy zay dia fa hitantsika teto tamin'le resaka tantely ny firoborobony produit cosmétique sy ny lamody na dia fa hita aza fa randrana tsy manendrika ny teny zao dia tsy maintsy atao fa sao lasainy sasana hoe gisitra eo eny fa na dia ampandeferana ny fahasalamana azy dia tsy maintsy manao ny fanaon'ny olona fa raha vao tsy arak'izay dia tsy manam-piadanana izy il faut souffrir pour être belle raha vavy zanaky ny tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ina mataovy zay mapetipety na lahy io na vavy amin'izao fotoana izao fa zany daholo fa tsy hoe ny vehivavy ihany no manana an'izay désir de plaire zay amin'izao fotoana ina moa ny antony mahatonga an'ilay olona anana exploité an'izay satria matahotra izy fa sao tsy ho accepté ny sasany dia ahoana nefa nylazain'ny obolana fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no moderaina raha ny tena fahatsarana zany dia izy ny tena tsara ao amin'ny salamy toko 7:7-8 tapany voalohany dia milaza hoe sady tsara ianao ny mpanao ny tsara dia hitantsika hatrany amin'ilay famoronana izay nyresantsika tany am-boalohany izay mampanao ny tsara n'Andriamanitra izay dia tsy ny zava-boary ihany no ny siniaviny tamin'ny fahatsarany fa ny olombelona ihany koa Mosesy ohatra dia lazain'ny baiboly fa tsara i Davida i Absaloma Sara, Rahely, Rebeka, Estera sy ny sisa maro hafa azo lazaina koa nefa fa misy ny beauté extérieure io beauté extérieure io dia le âme humaine no mi-exploité anazy fa le beauté intérieure na atao hoe beauté spirituelle zay avy amin'Andriamanitra io no ankasitrahan'Andriamanitra eo aminao dia raha iresaka an'izay hoe beauté intérieure zay tsika dia hitantsika fa nao amin'ny fiarahamonina misy atsika arana dia mahitana zany matetika moa fiteny hoe ceux qui se ressemble s'assemble fa ianao nefa eo amin'ny fiainanao manodidina eo mahita olona mampitehiteny mihitsy na hoe mba inona ara ny tiavan'ity lehilahy ty an'ity ramatoa ty na hoe mba inona loatra ara ny tiavan'ity vehivavy ty an'ity rangaty fa raha le rangah ohatra na mety hoe le ramatoa mety ho tsara tare sady tsara bika no mahafinaritra le anankiray mety sady kibotaina ny ratsy tarebe fa nefa dia mifankaty ery izy roa satria ianao mety mahita fa tsy mifandanjy izy fa izy nahita ny amin'ny sœurany dia tadio anefa fa tant que tsy ny plairan'Andriamanitra no akatsahana voalohany dia hogejain'ny firehan'ny fiarahamonina foana eo ianao ary ho andevozy ny culte de l'apparence raha ka ohatra faharoa zao tsika amin'izay fitotonganan'ny ara-moraly zay any dia tsy vitany hoe ny karama ivelan'ny trano fotsiny zany no ameno ny banga ao amin'ny tokantrano ny vehivavy fa lanjary nanana esprit de compétition tamin'ny lehilahy ihany koa ka tsy le esprit de compétition amin'ny akapobe nohatra ny resantsika teo hoe araky ny sehatra rehetrarehetra fa lasa le vadiny ao tokantrano mihitsy indray no anaovany compétition toatrany hoe mila nampiseho an'le lehilahy zany le vehivavy fa raha araky ny fitadiavana ara-bola dia mba mahavita azy koa izy maika moa raha manana toerana ambonimbony kokoa na hoe bebe karama kokoa no le rangah ramatoa izy mihitsy ny lasa loham-pianakaviana dia nanjary betsaka zany ny vehivavy no ny hevitena hoe maleo tena ako ny tenin'Andriamanitra nge rehefa miteny hoe fanaka malemilemy tokoa tsy miteny hoe tsy mahavita azy fa nomena saina afaka mandinika afaka mamolavola afaka mianatra afaka manana fomba fijery manokana ny zavatra misy sy ny sisa ny vehivavy fa rehefa
atosiky ny ampipo zay rehetrarehetra zay dia tsy vision tokana tsy zay tsony no ao amin'ny tokantrano fa samy manana ny vision na raha lehilahy na raha vehivavy fa 2 vision anefa ny égal 10 vision dia hitan'ny psychanalyste nefany zay relation nisy teo amin'ny fitomboniny isan'ny vehivavy mikarama ivelan'ny tokantrano zay sy ny fiakarany fisaraha-panambadiana kefa 2 vision ko ny sasany araka mety tsy 2 vision koa fa mety multivision mihitsy ny ao tokantrano ao dia nanjary ny tombony isan'ny fisaraha-panambadiana ny tomboko ny délinquance juvénile dia ny korotana ny tokantrano mazava ho azy no zany novidiana lafo ilay fahaleovan-tena no katsahan'ny vehivavy amin'ny fikaramana ivelan'ny tokantrano fa noho izay fisaraha-panambadiana izay dia betsaka ny vehivavy lasa mitaiza irery ny zanany tsy misy ny fanampindran-gavadiny ary betsaka ihany koa ny lehilahy mitaiza irery ny zanany tsy misy ny fanampindra matovadiny satria efa nisaraka dia ny olon-tokana nefany rehefa mitaiza anjarany sady misahana ny anjarany lehilahy no misahana ny anjarany vehivavy tsika gasy moa dia miteny hoe sady lahy ny vavy fa rehefa mandeha ny fotoana dia tena manjary niditra ao amin'ilay tokantrano ilay hoe confusion d'identité tsy fantatra tsony izy ty hoe dada ve izy ty sa neny fa sady dada izy ny neny dia tsy any amin'ilay renim-pianakaviana na any amin'ny ray mpianakaviana ihany anefa no tratran'izay confusion d'identité zay fa tonga hatrany amin'ny ankizy raha ray sy reny zany ny tokony ny ara-misahana ny fitaizana sy ny fanabiazana ny zanaka ao tokantrano rehefa olo-tokana no mandraikitra izay dia tsy manana repère intsony ny ankizy mandringa ilay fitaizana dia tsy ferana ilay délinquance juvénile ary noho izany ilay confusion d'identité ny resantsika teo dia nanjary ny gorisa nakany amin'ny homosexualité nakany amin'ny pédophilie sy ny zoophilie akory azy ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao ara moa any Europa any dia efa misy le club de nécrophile zany hoe manana firaisana amin'ny aranofo amin'ny maty mahita tao mahatsiravina mihitsy dia efa ny mariako teo aloha nefa fa tsy lehilahy na zaza no nataon'Andriamanitra tamin'ny taola tehezana nalainy tamin'ny Adama fa vehivavy ary vehivavy iray ihany asa mba tahaka atsika ve zay ho toetry ny fiarahamonina tsy ho atsy noho ny homosexuel nahazo ny soratra ara-dalàna ara-panjakana amin'izao fotoana izao ny concubinage ny union libre moa efa elany nanjaka efa tsy tenenina tsony fa hitombo ny isan'ireo couple homosexuel ireo ary satria hiparitaka maneran-tany izy ary koa na ratsy mora mianaka dia tsy hanana repère intsony ny taranaka ny kristianina zany le hoe tokantrano araka ny planin'Andriamanitra tsy ho fantatra tsony fa lasa ohatrany hoe renindray arany tsy normal dia na ray aman-dreny niteraka nefany no tompona ndraikitra voalohany raha mibolila ny zanany tsy afaka mihitsy izy iolakolaka sy hanondromolotra ny fiarahamonina noho ny fiarahamonina ohatrao fa ianao ny tompona ndraikitra voalohany amin'ny zanakao matody jiolahy na jiovavy na homosexuel ny zanakao dia ianao ny tompona ndraikitra voalohany satria tsy hitany teo aminao ny endrik'Andriamanitra fa ny endrika izao tontolo izao ty ohatra fa telo raisiko ty amin'izay fitotonganan'ny ara-moraly izay ihany dia izao mitombo ny isan'ny zaza teraka ivelan'ny fanambadiana na zaza teraka avy amin'ny fijangajanganana ray mpianakaviana na ny reny mpianakaviana ohatra dia any ivelan'ny tokantrano izy miteraka etseroa na koa zaza teraka noho ny fahamaimaizany reto tanora tsy mahafetena efa hitantsika teto tamin'le dessin animé hoe le message subliminal reny mampifoa aloha be ny sexualité ny ankizy tsy fantatra hoe firy na firy taona ny ankizy niteraka kely indrindra fantatrao fa tsy haiko hoe mba ahoana reny ho aizany hitaizany zanany satria izy ara mbola zaza mbola ankizy dia misy koa anefa ireo lehilahy na vehivavy efa tonga amin'ny fahamatorana kanefa noho ny antony samihafa dia tsy te hiditra amin'ilay hoe resaka tokantrano izy dia te hanana farasidimby dia miteraka tsy manambady dia zany rehetra zany dia
mamolavola ny toetsaina manosika ny fiarahamonina andeha amin'izay daniny fony analavitra ny tian'Andriamanitra apetraka eo amin'ny fiarahamonina kristianina. Mbola be dia be afaka mijery ianao amin'ny fiainantsika manodidina fa tena be dia be tsy tampo isaina ny ohatra raha ohatra ka dia hita ianao anjaranao no mandalina. Fa ny hojerentsika hoe raha ny totongana ny toy izay ilay moralité tsy teo amin'ny vehivavy ihany fa teo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena mihitsy mba nanao ahoana kosa ilay valeur ny vehivavy vokatr'izay propulsion teo amin'ny sehatra professionnel izay. Efa hitantsika teo ny firoborobon'ny produit ny industrie cosmétique fa etsy andaniny lasa objet de promotion zany ilay vehivavy. Tsy atatra hoe azonao ve ilay tiako tenena ohatra hoe raha misy zavatra zao amidy dia asiana sarim-behivavy eo. Lafo azy ny entana. Tsy voatery hoe sarina vehivavy mianjakanjaka mety manao akanjo madio tsara ohatra ny Tsiramatoa itsy fa dia magaga dia mihiratra ny mason'ny kristiana vao mahita izy hoe le diable s'habille en Prada. Inona izany? Ohatran'ilay devoly indray mahasarika an'ilay kristiana. Fa raha miresaka an'ilay fianjakanjahana izay tsika dia tsetsa sy aritra fotsiny ty olazaiko ty hoe raha vao nanota ny olombelona dia hitany hoe nitanjaka. Inona ny réflexeny voalohany? Ny anakona ny enatra dia nanao iny izy nanao akanjo nanjaitra ravina viavy. Zany hoe nanao izay takatry ny sainy zany izy anakonana ny enatra. Fa amin'izao fotoana izao inona ny zavatra mitranga? Manao izay azony atao ny lamaody ampianjaanja izay heverina ho enatra. Efa nasehoko anareo ty diapo ty. Dia rehefa tsy akanjo manarokena, zara raha manarokena no anaovana hoe akanjo mifintsifintsy mampivoitra ny faritra rehetra amin'ny fiainany izay momba ny tena zany dia tsy haiko rehefa kelikely tena efa hibridana mihitsy angamba dia amin'ny arabe. Izao mihitsy ny vanim-potoana ilazana hoe ny ratsy tsara dia ny tsara ratsy. Dia ataoko hoe raha izany ny repère iainan'ny ankizy sy ny zaza amin'izao fotoana izao dia mahagaga ve raha pitso raha hanorina tokantrano sy raha ohatran'ny hoe lojika mivaralila no anorenan'ny tokantrano. Dia ity nefa tena resako hoe fataro ary raha vavy malala. Fa raha mbola manana fomba fiakanjo sexy ianao, jupe manasape, fitafiana mifintsifintsy, mifotra maka-rivotra, dia mampitandrina anao tsy mime mihitsy eto tena tsy mime mihitsy eto. Fa ny séduction sy ny prostitution pravavy prêt-à-pot. Mety hisarika ny lehilahy ny fomba fiakanjonao fa nitondranao any am-pandriana amin'ny mamay-azy. Tsy apakatra anao eo amin'ny fifanambadiana mihitsy. Hafa ihany anefa izany ampiakariny, fofombady ampiakariny izany. Ka tsy haiko na ilay hivaralirary ambany fandriana mampety anao na hoe ao ampiakariny ny fofombady dia anjaranao mieritreritra. Mihoatra noho tamin'ny taona lasa rehetra dia fotoana izao hiverenana amin'ny toe-po sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha reny ianao ary mananjanaka ho tezaina ihany koa dia aza mandany andro alohan'ny fitaratra mandrevy ny bika manendriky ny manokehany izao tontolo izao. Fa inona no efa rany? Hovahoan'ny satana ny zanakao. Efa nilazaiko teto fa 3 taona no fahatsika mametraka valeur tsara ao amin'ny zanakitsika. Korsany zany 3 taona zany. Ary mandra-pahatonga azy 10 taona no ahafahantsika mampiorina tsara izay zavatra novolentsika izay. Fa rehefa tsy nametraka ianao dia aza gaga. Ny akofa izay volenao tsy hanome vary mihitsy na ovinanao vina. Ny tsilo izay ho volenao tsy hanome aviavy na voaloboka mihitsy na ovinanao vina. Dia rehefa tsy mipetraka ilay valeur ao amin'ny zanakitsika dia mazava ho azy fa hamorona an'izao règle isan-karazany izao. Tsika aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Tsy sura mihitsy anefa ianao fa hanaraka an'izay izy. Dia ny tsaratsara zany tsika ray aman-dreny mila mianatra mametraka ny valeur araka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny ankizy. Ohatra ny mampite an-tany aho hoe tsika ray aman-dreny eto ve mba nametraka valeur tamin'ny zanatsika? Sa dia sanatria mba raha nahany ohatran'ny zaza eny amin'ny arabe?
aza maimaika mamaly manontany tsara dia io ny tenanao inona ny valeur napetrako tamin'ilay zanako tena za tena mahita hoe tena fotoana zao hidradradradratsika eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tena Andriamanitra tsy toy mamindrafo aminay ahaizanay meo anay ny fahaizana sy ny hery ahaizanay mampita ny valeur tsara araka an'Andriamanitra ao amin'reto azanakay reto satria rotoroto ny fiainana ankehitriny dia tsy manana fotoana intsony ny reny hikarakarana ny zana fa revo amin'ny asa fivelomana tadidio anefa fa zao nolazain'i Jesosy hoe izay mamonjy ny ainy no amery azy ary izay mamery ny ainy no ny amiko no ahazo azy izany hoe mamonjy ny ainy zany tsy voatery hoe le olona divotry ny rano ihany fa na le fikaramana sy ny fifoforana amin'ny fiahina amin'izao fiainana zao dia zany efa mamonjy ny ainy zany aza dino fa ny fotoana izay efa lasa tsy miverina intsony ka raha laninao amin'ny zavatra tsy misy vidiny hoarina amin'ny fikolokoloana ny fiainany zanakao ny andronao fiainana amin'ny maha olona manontolo azy dia milaza aminao fa tsy hanana excuse ianao rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra dia ekeko fa rehefa tsy mamelona ny ankohonany nefa naray mpianakaviana dia tsy maintsy mitady izay avotana ny reny ahafahany manao izay atafitany zanany fa na mafy tohinina aza ny fitadiavana ataonao aza atao atsirambina ny fifandraisanao amin'ny zanakao totoa fitiavana foana izy ahanana ny fitokisana anao fa tiany tsara ny zanaka mahazo antoka ny fitiavany rainy sy ny reniny ihany no mahatakatra fa fiarovana azy ny fifehezana azy tsy anao izay tiany atao anisan'izany le valeur izay apetraka zany dia tokony ho fantatry ny zanaka koa anefa fa tsy ny sitrapony no atao ao an-trano na dia hoe totofana fitiavana ary izy zany tsy miteny hoe fitiavana ny zanaka ange dia fanaovana ny sitrapony tsy izay mihitsy Jesosy aza ny teny hoe tsy nidina tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka no zany izy naniraka azy narainy dia tsika koa zany tokony hianatra ohatran'izay manao ny sitrapony izay naraintsika dia ohatr'izay ny ankizy ao tokantrano ampianarina ahankatoa ny ray aman-dreny aoka tsy homentsika ny zanantsika izay tokony izay hoe izay tiany fa izay tokony ho ilainy tsy izay tiantsika koa satria ny tiantsika mety tsy ho araka ny tian'Andriamanitra averiko io zao ny mpitoroteny milaza hoe lozanao ry tany raha ny zaza ny mpanjakanao satria le zaza ny lasa mpanjaka ho tokantrano ka nyreny ny lasa variana amin'ny karama raha rangah variana amin'ny karama dia lasa ny tondrana n'izao rehetrarehetra zao totofana zavatra ara-materialy le zaza dia lasa izy ny mpanjaka ohatrany efa lozanao zy ry tany raha ny zaza ny mpanjakanao dia aoka homentsika ny zanantsika izay tokony ilainy fa tsy izay tiana izay tiana na izay tiantsika ray aman-dreny tokony izay tian'Andriamanitra zany no fantaritsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity zaza nomeny antsika ity dia fantary fa le tsy rambina ataonao amin'ny fitaizana ny zanakao amin'ny famelanao azy anao izay daniny kibona dia firaisanao tsokombakomba ankolaka amin'ny fandringanany satana ny taranakao izay ve ny tediavinao dia ahoana ozy ny obolana izay malaina amin'ny asany dia rahalahin'ny mpanimba ka raha ray na reny ianao asanao voalohany indrindra ny fikarakarana sy ny fikolokoloana no tokany ny taranakao anana fototra tsara araka izay sitrak'Andriamanitra fa tsy araka izay sitraky ny fiarahamonina akory rehefa tsy ampy anefany le fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanak'izay na ho totofanao an'izay zavatra tiany ary izy ka ny fitiavanao sy ny fifandraisanao amin'ny mihitsy ny tsy ampy mazava ho azy fa tsy ho fantany angenao ka raha inao rainy sy reny niteraka azy ara tsy fantany ho fantany ve le Andriamanitra izay no tokony ho tompoiny sy hoe Andriamanitra tompo sy mpamonjy ny fiainako ty tsy ho fantany mihitsy mazava ho azy tenio kely ange ty voasoratra ao amin'ny miky ty
ny vehivavy eo amin'ny oroko dia roahinareo hiala amin'ny tranony mahafinaritra, esorinareo hiala mandrakizay a, esorinareo hiala mandrakizay amin'ny zanany madinika ny voninahitra. Teren'ny zava-misy ny frean'ny fiainana ankehitriny ny vehivavy dia lasa mikarama ivelan'ny tokantrano, lasa ambin-javatra ilay fitaizana ny zanany. Dia hitantsika teo ny sombotsombony tamin'izay vokatry ny fitotonganana izay. Fa raha hirika ny diran'ny faharatsiana ny fahalavon'ny olombelona, resorina mpitsarim-bikina arivo hoe ny moralité kosa ny fialan'ny vehivavy tamin'ny anjarany raikiny tao atokantrano. Marina sa tsy marina? Tsy mahasampy teny reto. Jereo tsara nefany fa na i Samoela aza, efa moty Samoela vao nateriny ana ho any an-tranon'i Jehova tany Silo. Eritrereto hoe ho aterina ho an'i Jehova ary izy efa moty vao nisaraka tamin'ny reniny. Ka maika ve fa hamakivaky an'izao fiainana feny faharatsiana izao tsy tokony ampitao azy ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fiadian'Andriamanitra tsika. Ny tokony ho izany dia tsy afaka manao asa ny ivelany ny renim-pianakaviana raha tsy efa moty ny zanany farany. Tsy mitiry ny fibahana ny ara-materialy nefa ny fikaramana ataony fa ny amenona izay tsy ampy eo tokantrano sy hitsinjovana ny sahirana amin'ny manodidina. Aza dino anefa fa taoky mbola eo anatrehanao ny zanakao na dia efa lasa aza ny fahazazana, mila ny présence anao foana izy sy ny fitiavanao. Ny fahaizana mandamina tsara izany no entinao mandanjalanja ny asa ao an-tokantrano, ny asa ao an-tokantrano izay priorité. Raha oharina amin'ny fikaramana ivelan'ny tokantrano izay lazaina hoe asa complémentaire na mety ho asa supplémentaire akory aza. Dia mareo fa tsy miteny hoe tsy mila manao na inona intsony ny vehivavy izany fa hijanona mikarakara tokantrano. Tena ilaina mihitsy na dia ny mianatra, raha mila mianatra ny vehivavy na dia tsy ataoko itsika hoe andeha hiasa ikarama aza ny anaovana izany. Tena ilaina ny fahalalana satria raha ny lehilahy ny lohan'ny fianakaviana, vehivavy ny prime ministre. Fa tia ny gouvernement ao tokantrano ity dia hafa kely fa ny vehivavy koa ny minisitra misehatra isan-karazany amin'ny ministera rehetrarehetra. Ohatr'izany maministra ny fandrarana azy eo amin'ny affaires étrangères ohatra, mila ampianarina mandray vahiny ny ankizy. Dia ministra ny atotany izy miaraka amin'ny service de voirie, tsy atsipitsipy fatany ery ny fako. Ministra ny toe-bola sy ny toe-karena koa izy, finance, gestion, comptabilité. Ministra ny fampianarana mazava ho azy sy ny kolontsaina, ahafahana mampita ny tanjon'Andriamanitra amintsika amin'izao fiainana. Izao ho an'ilay dimby sy farantsika. Inona koa? Mbola ministra ny fahasalamana. Tsy ny sakafo any an-dakozia ihany fa hatramin'ny fitafiana sy ny fanatanjahantena ary ny fialam-boly. Efa nizaraiko teto fa ny kiraro misy talon diso tafahoatra mampiova ny anatomia ary misy fiantraikany amin'ny fiterahana. Dia mahazo toy ihany milingilingy tompoko. Aza miantsondro hoe eto am-bavaka fa sary-piterahana hono. Anjaranao izany. Ministra ny fitsarana hono, ohatrany tsy tafiditra izay ry raha mampidiriko manaraka. Nefa tsika rehefa niteny fa ety fomboana mpitsara kristianina zao eto. Dia efa nizaraiko teto hoe ny fomba fisakafo araky ny tokony ho izy. Fa rehefa tsy araky ny tokony ho izy ny fomba fisakafonao dia manafoy ny andro iainana izay. Vao tsy ela akory aza natsoina d'urgence anao fond deuil. Inona? Tovolahy 3 taona. Tapaka lalan-drà efa malemy daholo iny ilany. 3 taona. Misy fomba fisakafo tsy mety ao. Ny fijerena télé dia lazain'ny mpikaroka fa manafoy ny andro iainana ka ny olona mijery télé adiny iray isan'andro dia manafoy ny androm-piainany 5 taona. Ka tsy fantatro adiny firy ianao izany eo. Ce qui fait les 70 ou 80 ans efa dia asakasaka ao izany fa jereo ihany ny série sy ny feuilleton ilaina ny fahaizana sy ny fahalalana ary ny fahendrena amin'ireo ministera isan-karazany rehetrarehetra ireo.
zany mahatonga ny aobolana ahitana hoe trano sy arena no lova avy amin'ny ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova. Fa rehefa izay tokoa no izy dia marina ilay voalaza eo aloha hoe izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zavatsoa sady mahita sitraka amin'ny Jehova. Le vady endry io tsy miteny vady adala. Dia maro anefany ny vehivavy ohatrany hoe rehefa tsy miasa izy tsy mikarama ivelany fa mikarakara tokantrano dia ohatrany hoe manambany teny izany ny fieritreretany ny tenany. Za androany tena te hampirisika anao mihitsy hoe tena tsara mihitsy ny ataonao mikarakara ny tokantrano sy ny ankohonanao satria raha ohatra ane ka ny fotoana laninao mikarakara ny tokantranonao no asaina karamaindrangavandanao hoe tsy ho voalohany mihitsy ny fikaramanao fa lazaiko anao zany. Voalohany aloha ianao miasa 24 heures sur 24. Ianao ka maka congé. Tsy maka congé ianao, tsisy repos 24 heures sur 24 raha miasa foana ny renim-pianakaviana. Ohatrina nefa ny karaman'ny tsy haiko reny ny femme de ménage reny any andafy mandeha par heure reny. Ohatra hoe teneniko fotsiny zao ohatra ny karaman'ilay mpanampy an'ilay zanako anao. Rehefa ohatra izy ka tena mikarama latsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma 5 andro izy mikarama dia maraina parivy andro mikarama mandritra ny 2 volana izy amin'izay sabotsy sy ny lahady zany efa izy mivady manao andraraha ho tokantrano sy mikarakara ny ankizy. Raha voalasa moa dia ilay raha matoa dia efa tonga dia efa izy koa no mikarakara ny ankizy ohatr'izany. 1000 euros par mois karama mpiasa trano olona ray. Asa ambanibanio ihany ny vadinao rangaha. Tsy manana karama omena azy ianao akory. Faharoa tsisy olona mihitsy ayanao izay tokony ataonao ao tokantrano araka ny tokony ho izy afa-tsy ianao rery ihany. Fahatelo tsy ahita mihitsy ianao hoe olona ity ny zanakao araka ny itiavanao azy afa-tsy ianao ihany. Faefatra lazo notoizana ny lisitra raha atao tsy hitovy mihitsy ny fitombony zanakao ara-pahasalamana na ara-batana zany na ara-tsaina na ara-panahy raha ianao reniny no mikarakara azy toy izay olo-kafa ny isanan'izay. Raha mandinika ny zava-misy amin'izao vaninandro iainantsika izao nefa aloha dia totrany hoe sarotra ihany zany ianona mikaraman'ny lehilahy anankiray indrindra raha maromaro ny ankizy. Fantaro nefa fa ny antson'Andriamanitra ho amin'ny vehivavy tsy rairay avy dia antso ara-panahy aloha voalohany indrindra. Fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no amahy ny fatorana sy ny fangejana napetraky ny fiarahamonina mivaralila. Raha zay aza no mombanay vehivavy voalaza ho fanaka malemilemy kokoa saingy nampiseho fa afaka mifaninana amin'ny lehilahy amin'ny sehatra rehetra amin'ny lafiny rehetra ary namoy zavatra sarobidy ihany koa sarobidy be dia be mihitsy no izay filana démonstration izay. Iza no resiny eo dia fantaro anefa rahalahy isany izay manatrika eto fa sarotra ihany ny amerenany vehivavy amin'ny laoniny izay rava sy potika rehetra raha tsy ianareo lehilahy mihitsy izay lohany aloha no mandraina indraikitrareo ka manahaka an'i Jesosy Kristy izay lohany fiangonana ary mampiakatra ny fitiavanareo tsy hijanona amin'ny fitiavana ara-nofo fa hanakatra ny avy ny fitiavana ara-panahy. Na ho anareo lehilahy na ho anay vehivavy tokana ny lalana Jesosy Kristy. Izy ihany koa ny fahamarinana afaka hanarina ny tsirarina sy ny tsy fahamarinana rehetra izay nizakainy tsiraray ary mbola izy ihany koa ny fiainana afaka hanome aina vaovao ka hanasitrana ny fery. Tsy fantatra aloha raha mahita vahaolana hafa noho izay ianao lazao ihany ako hanamboarako ny fifampizarako. Dia tadidio fa raha Jezebela ny nampamonany Nabota ankolaka io akany an'ilay tany-boaloboky Nabota omenany izy Ahaba. Dia vakio ny voasoratra ao amin'ny mpanjaka voalohany 2:7 ka hatramin'ny 7 ny tapany voalohany. Ary ny tenin'i Jehova tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe niainga ka midina iaona amin'ny Ahaba mpanjakan'ny Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tany-boaloboky Naboty izy fa lasa nakao izy mba hakan'ny tany ho azy. Koa mitenena amin'ny ianao hoe zao ny lazain'i Jehova efa namono va ianao ka haka ho anao koa. Jereo tsara tsy Jezebela ny nampanirahana Andriamanitra
fa ho any ahabany na mpandrany Andriamanitra ny elite ispita dia rehefa tsy mandray andraikitra nefa ny lehilahy fa démissionnaire na irresponsable mialatsiny aho fotrany hoe izay mahatolam-pifika azy dia mitsangana ny vehivavy ka rehefa tsy ny fanamasin'Andriamanitra no avela ny vehivavy mitarika azy dia miditra tsokosoko ny fanahy ny Jezebela dia aza dino anefa fa eo anatrehan'Andriamanitra na ny vehivavy na ny lehilahy dia samy andray ny vokany daholo asiako resaka manokana ny vava tiako mariana fa tsy ny vehivavy ihany no be resaka misy koa ny lehilahy tena be resaka ary rehefa ny lehilahy ny be resaka tena manahirana raha natadidinareo tamin'ilay resaka n'le satanista afaka iny hoe mandefa agent satana infiltré ny fiangonana hitondra inona hitondra fanavavana hitondra fanahy ny fampiandaniana sy ny fampiadin'olona fanahy ny fifosafosana ahoana nefa nylazain'i Jesosy inona no afantaran'ny olona fampianantsika raha mifankatia dia ahita sitraka amin'Andriamanitra ve ianao raha molotra hoentinao idera sy hiantsony anaran'Andriamanitra masina no entinao koa avy eo aniratsirana ny rahalahinao na ny rahavavinao izay endrika Andriamanitra treko dia nio tsara ty voalaza ao amin'ny jody ty hoe amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsi-panahiny ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy jereo fa F majuscule ny F etony zany fanahin'Andriamanitra tsy manana ny fanahin'Andriamanitra zany ny olona tia fosafosa tia mampiady olona ny olona vavana zany manasanao andiny tena tsara hoe mbo anisan'izany ve za ty eo zay aminao hoe mitsara ho antsika ndraiky io zay mbola variana amin'izao fiainana izao ka mandany andro mijery ny zava-misy fa tsy metehitra amin'Andriamanitra mandeha araka ny fomba n'izao tontolo izao dia tady tio fa Andriamanitra mihitsy angeny nanangana ny Saoly nanositra azy ho mpanjaka kanefa Andriamanitra tsy afaka nahatanteraka izay hevitra niveran'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Saoly ohatr'izany ihany koa Esau raha tahandova ny fitahiana Esau dia nilavina fa tsy nahita izay nibebahana izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy dia ataovy tsara ao andohanao zany fa tsy moramora kory ny miverina tena tsy moramora zany miverina amin'Andriamanitra raha toka efa tena fantatrao tena azonao tsara ny hoe inona le prix na le valeur ny vidianan'Andriamanitra anao nanalanao sy nanavitra anao tao amin'ny fanjakany maizina ho ao amin'ny fanjakany mazava fa matoa mbola sahanao ny manota dia tsy takatrao zany le vidianan'Andriamanitra anao tsy haiko hoe tsy mampanina ny sasany akory zany mini manoto zany dia mandiny fa tsy hoe rehefa te hiverina dia miverina io voalaza tsara nitady fatratra tamin'ny ranomaso fa tsy nahita aza mananteny ianao fa ataonao kilalao araka ny tiavanao ny famindram-pon'Andriamanitra dia ahoana ozy ny Hebreo 10 fa raha amin'ny manota isika rehefa nahazo fahalalana tsara marina zay ny toko hoe mbola tsy azonao nga le fahalalana marina ka mbola sahiny manota ianao fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra intsony noho ny ota fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy ny fahatezerana amin'ny rehetra izay handany ny fahavalo rehetra kosa osa hoe alohan'ny anontany padinio ihany aloha mbola horaisin'Andriamanitra ve raha hiverina ny teny hoe famindrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay famindrapon'Andriamanitra fa le famindrapon'Andriamanitra ange tsy serpiera sanatria dia aza diny fa Andriamanitra ny antso anao ary nividy ianao tamin'ny ranony ranony zanany lahtokana no nividianany ianao dia aza vela isisakana tsy ato zay teny fikasana rehetra izay nataon'Andriamanitra taminao faniriko tena faniriko indrindra ny hatanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy izay hevitra ny heverany atsika satria
hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Mila fifikirana amin'Andriamanitra nefa izany. Tsy hoe rehefa te hanota kely dia manota kely eo fa rehefa avy eo mibebaka. Marina ary ekeko fa tsy ho takatry ny saintsika mihitsy ny fihevitr'Andriamanitra. Izy raha teo moa efa niteny hoe ny fihevitra tsy fihevitra reo. Fa raha mametraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra isika ary manaiky ho tariany fanahiny, tsisy asaraka azy, tsy hatanteraka izay planiny eo amin'ny fiainantsika. Sarotra ihany ny amaran'ity fifampizarana raha ohatra ka tsy resaka ny obolana toko faraka ambony telopolo tsika. Ohatran'ny hoe banga be izany dia raha tsika mamaky ny obolana toko faraka ambony telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faraka ambony telopolo. Iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Matoky azy ny fonony lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no ataon-dra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volon'ondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambony mpandranto izy ka avy amin'ny lavitra no hitondrany haniny. Mifoha izy raha mbola alina ka ny manome haniny ho an'ny ankohonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. Mihevitra sahy izy ka mahazo azy, ny vokatry ny tanany no anaovany tany boaloboka. Misikina hery izy ary atanjahany ny sandriny. Hitany fa tsara ny tombom-barony ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Manan-karena ny jirama amin'ity ramatoty mandray ny fiazonany bovoany izy ary ny tanany miazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ora izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Tsy manahy ny oram-panala ho amin'ny ankohonana izy, fa ny ankohonana rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy, ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lahy dia hajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny olona. Manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany ary fekibo no amidiny ho amin'ny mpandranto. Hery sy voninahitra ny fitafiany ary ny andro ho avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary ny lalan'ny famindrapo no eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankohonana izy ary tsy homana ny mofo ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny atsarambika ary zava-poana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no deraina. Ome ho azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary aoka ny asany hidera azy eo am-bavahady. Miasa ity vehivavy ity tena miasa mihitsy izy fa tsy miteny akory izany hoe fotsy varavarana izy lany any ivelany amin'ny fikaramana ny androny. Ny tena firariako dia hoe ny lalan'ny fahananaina izay eo amin'i Jesosy Kristy anie hanafaka antsika amin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Dia hitarika antsika amin'ny fahalalana tsara marina ny Andriamanitra. Hiara hivavaka antsika hametraka an'izay rehetrarehetra ny zarainy izay eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra tomponay tsara indrindra, ianao no nahary anay araka ny endrikao. Dia sokafy ny masom-panahy tsirairay avy Andriamanitra. Ahitanay ny tendrinao eo amin'ny fiainanay. Marina tokoa fa efa antombotra ny andro iverenanao Jesosy. Dia aza vela ho variana amin'izay zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny fanjakanao zahay. Fa ampio ilofo amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny taranakay araka ny sitraponao. Dia aza vela ny masonay ara-nofo no hijerevanay ny zava-misy ka atonga anay hanome lanja izay zavatra mandalo sy mora levina ihany. Sokafy ny fo sy ny fananay mba hivelarany endrika eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia ampianaro izahay ahitantana sy ihanina amin'izay omenao mba hahaizanay fa tsy ny arena raha materialy no andanjahanao anay fa ny ara-panahinay. Tsy mijery anay arak'izay fitafianay ety ivelany ianao Andriamanitra fa mijery anay ary mampirisika anay hitafy an'i Jesosy Kristy. Izany tompony dia mangataka amin'ny masonao no aoka hijerevanay izay momba anay manontolo, ahaizanay manintsy ny fiainanay araka ny fijerinao mba tsy tenenan-dratsy ny anaranao. Dia aoka Andriamanitra ho fantatray mazava fa
rehefa tsara ny fifandraisanay aminao ary mitombo amin'ny fahalalànanao koa ny fanahinay dia mandamina ny zavatra rehetra manahirana amin'izao fiainana izao ianao. Mangataka manokana ho anay vehivavy izay nataonao ho tandidon'ny fiangonana. Matoa tsy mandroso ny fiangonana Andriamanitra dia tsy noho ny lehilahy izay tsy mandray andraikitra ihany, fa noho izay vehivavy ihany koa izay misahana izay tsy tokony ho andraikitray sy manao antsirambina izay tandrifo ho anay. Dia tsy ireo izay rehetra mbola manakana anay tsy ahitana ny hevitra tsara izay neverana ao anay. Aza ivela amin'ny naim-ponay izay fa atao voatakatray ny hasarobidi ny nanaovanao anay sy ny mbola nanavotanao anay. Izany no angatahako. Isandrata ny anaranao masina indrindra, ianao izay Andriamanitra tsara sy be fitiavana ary famindrampana. Eo aminay ny endrika ao dia aoka ivelatra eo aminay izany endrika ao izany. Dia misaotra anao indrindra izay tompo Andriamanitra tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.